Isorany anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma TV manaritra ny araba Douglas Tokovavy manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tontolo politika ny zava-misy any anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny famalinana ny etaetan'izy ireo amin'izay tombontsoan'ny solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena izay. Akoatra izay hoentina amintsika ihany koa ny fanokevitra samihafa ny fanendrenan'ny Prime Ministre izay mbola miteraka resabe eto amin'ny firenena ny sehatra ny fiompiana isan'ny iompanan-tsika ihany koa izay amin'ity takariva ity andro maromaro izay ny lasa tsy mbola nanendry izay Prime Ministre iara-iasa amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mbola mangotraka ny fampiresahana eo amin'ireo hery-velona sy vondro politika voasahana ao anatin'ity fanendrena ity raha ny fanazavana nentin'ny taleny kabinetra amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Mbola mitony fifampiresahana amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre vaovao araka nambaran'Andriamatoa Henri Rabarinjaka tale kabinetra amin'ny fiadidinan'ny Repoblika raha nametra-panontaniana momba ny fotoana hamohanana anaran'ny Prime Ministre vaovao izy androany. Ny fanendrena Prime Ministre izay hatreto dia mbola tsy misy mifanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina araka ny fanazavana nentin'ny mpiara-miasa amin'ny akaiky. Ny fanondronan'ny Prime Ministre dia mbola mitoy izany ny resaka maro samihafa izay dia tsika tsy tokony sady tsy mikoropaka tsy hoe miandry ela be fa mila saitsaina daholo ny zava-pirenena. Efa hitantsika ka marifany filoham-pirenena maro ange ny miteny tamin'ny filohandro lasa izay nisy dia ny zavatra ny seho teny amin'ny kartonina ireny dia hoe efa maninona ny filoham-pirenena tsy tonga dia manday andaikitra na hoe tonga dia mitenina mandray fanapahan-kevitra ny zavatra rehetra dia mila fieritreretana sy fisaina mba hipetraka amin'ny zavatra tokony misy no atao. Donc raha manontany ianao hoe rovina no andro hamononan'ilay Prime Ministre dia efa vita soamantsara ny resaka rehetrarehetra izay tokony fanaovana dia votono amin'ny fotoana maizy azy ny Prime Ministre. Mbola eo mpiresahana an'izay amin'izao fotoana izao hoe mbola tsy misy ny fanapahan-kevitra fa mbola io foana ny hoe resaka mitady en concertation de concert iza no olona afaka iara-iasa amin'ny filoham-pirenena hanatanteraka ny politika ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka. Izay ny zava-dehibe. Ankoatran'Andriamatoa Ajare Sampa izay natolotry ny Mapara ary Andriamatoa Jules Etienne Roland izay anarana nomeny PMP dia anarana maromaro ny tonga eny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ary isafidianana izay mety ho Prime Ministre. Ao anatin'izany Andriamatoa José Vianney ambassadeur Madagasikara tao amin'ny UNESCO, Andriamatoa Jean-Maire Persic Prime Ministre Ampernas, Dr Koul Roger, Roanita Ndaimanjara, solombavam-bahoaka voafito tao Tomasina Voalo ny sady ministra ny fahasalamana teo aloha, eo ihany koa Andriamatoa Abdila izay solombavam-bahoaka amin'ny Vohemara. Andrasana araka izany izay mety ho fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena mikasika izay Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay.